Mpitory-teny toko 12. Azadino ilay nahary anao amin'ny androm-pahatanorana. Tsarovy izy dia ny tsy mbola tonga ny andro mpahosanao ary tsy mbola miatra ny taona izay tenenanao hoe tsy sitrako izao. Amin'ny androm-pahosanao manko dia hiamatroka ny fahazavan'ny masoandro, hanjavozavo ny volana mankitana ary hivangongo ny rahona mitondra orana. Amin'izay ny sandra-mantanana fiarovanao tena dia hipararetra, ny ranjonao mijaridina dia hikolepaka, ny nifinao efa nihavitsy loatra dia tsy hahota sakafo intsony ary hiapaina ny masonao ka tsy hahita tsara intsony. Amin'ny androm-pahosanao koa dia hikombina ny olotrao satria hiareraka ny vody-vazanao mihomokomoka ao anaty vavanao ary ho donjo ny sofinao ka tsy ho tandrinao ny fikalom-borokely ary alefaka aminao avokoa ny feon'ny mpihira. Amin'izay koa dia atahotra ny hianim-piakarana ianao ary ho be fanahina rehefa mamindra. Ny volondohanao hiafotsy toy ny voninkazo mamono fotsy. Tsy ho mailaka fihetsika toy ny valala intsony ianao ary tsy ahitanao tsirony intsony ny voatsiperifery. Isika olombelona tsy maintsy mankany amin'ny fonenana mandrakizay ary ny mpisaonantsika kosa efa miaodiaody eny an-dalambe. Dia ho tapaka ny kofenim-bola fotsy ny fiainana, ho montsamontsana ny tavoara volamena. Eny am-patsakana no mivaky ny siny, ho latsakan-davaka famorihan-drano ny fanovozana bolaky. Amin'izay no hiverina ho vovoka amin'ny tany nakana azy fahiny ny vatantsika, fa ny fofony aina kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome antsika izany. Zava-poana ny zavadrehetra, hoy ny mpitory-teny. Eny, zava-poana dia zava-poana izany. Ho fanampin'izany, tsy mitsahatra nampianatra ny olona ny zavatra fantany i mpitory-teny satria hendry izy. Namorona ho abolana maro izy rehefa avy nandinika sy nandanjalanja. Fa niezaka ny ilazalaza ny zava-misy taham-pahamarinana ny mpitory-teny no nanao izay ahitana teny mahaliana koa. Ny tenin'ny hendry dia manindrotsindrom-panahy tahaka ny fanjaitra ary ireo mpanangona azy dia mamefy soritra tahaka ny tsatomarika. Fanomezana avy amin'ilay any mpitarika avokoa ireny. Fanampin'izany koa anaka dia minoa anatra ianao fa tsy mba voafetra ny isan'ny boky azo soratana ary mandrera-tena ny manokana fotoana maro hianarana. Ary izao no fehin-teny momba izay rehetra voalaza. Adao Andriamanitra ary tandremo ny didiny satria izany no andraikitry ny olona tsirairay. Fa ho tsarain'Andriamanitra avokoa ny zavatra atao dia ny amin'izay rehetra nofonosiny, na tsara izany na ratsy.